faly miarabantsika rehetra indray izay mbola manaraka ny videon'ny fianakaviana katolika. Ny lohahevitrintsika androany dia ny fanorenana hôtely ao an-tokantrano. Fa mialohan'izany dia mangataka aho raha afaka mba misabone isika amin'ny YouTube ny katolika malagasy dia mba mizara izany amin'ireo namantsika mba ahafahantsika manaparitaka an'izao fampianarana izao. Andao ary raisintsika ny soratra masina ao amin'ny Exaody izay milaza hoe manorena hôtely ho ahy. Anantona anao sy hitay anao aho amin'ny toerana rehetra anaovako izay ahatsiarovana ny anarako. Ka noho izany raha manokana toerantsika ao amin'ny tokantranontsika mba hideranan'Andriamanitra sy hamezana voninahitra azy dia ho avy tokoa izy hanamasina ny tokantranontsika. Sy hanamasina izany toerana izany. Raha tsaroantsika tokoa mantsy ao amin'ny evanjely ao i Jesoa rehefa andeha hanao zavatra lehibe izy na raha mila mivavaka ka mila mitokana izy dia mandeha izy amin'ny toerana mangina izay mitokana ary eo izy no manao ny vavaka. Koa tsara raha tokantranontsika koa mba misy an'izany toerana izany mba hoe eo ny toerana mba hanokana antsika mba hivavahana, hideranan'Andriamanitra, hienoana ny tenin'Andriamanitra, mankina ny tenin'Andriamanitra. Ary koa rehefa mandritra ny andro dia mba mampatsiahy antsika eny rehefa mijery na mandalo isika dia mampatsiahy antsika an'Andriamanitra, mampatsiahy antsika ny vavaka, mampatsiahy antsika ny hamaky ny tenin'Andriamanitra sy mampatsiahy antsika hideran'Andriamanitra. Rehefa manao ny hôtely moa ianao izany dia maro ireo zavatra azonao ampiasaina fa ny torohevitra izay ataoko androany izany dia ny fanasiana an'i Jesoa eo afovoany rehefa manao ny hôtely. Ka ny ataoko androany moa izany dia ny fomasin'i Jesoa izay efa nataony tato an-tokantrano satria efa nankilinay taminy ny tokantranonay dia izy no ampiasainay eto fa afaka mampiasa koa isika ohatran'ny hoe ny hazo fijaliana ny atao izay misy amin'ny Jesoa nofantsihana izay ataonao izany fa ny amin'ity dia ity sary fomasin'i Jesoa ity no ampiasaina. Tsara ny mampiasa labozia dia manaraka ny Jesoa ihany koa ny labozia satria izy no fahazavana ary ny fahazavany no entintsika amin'izay aliantsika rehetra. Dia tsara raha misy an'izay. Dia tsara koa raha mba misy any Masina Maria. Dia ny anay moa izany Masina Maria izay nisy tao Fatima tamin'izy telo menadaha no ataonay ato. Dia tsara koa raha misy any Masina Josefa raha mahita ianao dia apetraka dia ny ankoatran'izay moa dia tsara ny manana ny baiboly izay atao eo na ny sorona masina izay misy ny vakiteny isan'andro dia afaka ataonao eo tsara. Ary ny tena tsara raha dia raha misy mpiandraikitra ao an-tokantrano ka hoe manao ny vakiteny dia afaka sokafana iny dia apetraka eo amin'io inona ny vakiteny androany dia amin'izay izay mandalo dia mampatsiahy an'izay mandalo tokoa hoe mila mamaky ny vakiteny androany. Raha tsy manana an'iny moa ianao fa hoe manana baiboly fotsiny dia afaka ataonao ny baiboly tsara mihitsy fotsiny no ataonao eo dia ny baiboly ateo afaka sokafanao ajerenao ina ny vakiteny, ina ny evanjely androany afaka soratanao eo dia ataonao misokatra eo na toerana eo izay baiboly izay. Dia eo koa moa raha manana sarin'olona masina ianao na ohatr'izany dia afaka ataonao koa. Ny anay moa izany i Papa John Paul faharoa izay nisy ilay vavaka ho an'ny fianakaviana iny no nataonay eto ohatran'izao. Dia misy fotoana moa izany izahay koa mba manao pèlerinage fitsidiana fivalianana masina ireny dia mividividy zavatra kely ireny fotsiny mba ataonay eto matetika
ohatran'ny fahatsiarovana tamin'ny toerana izay nalehanay iny. Dia tsy adino koa zany moa ny ranomasina izay afaka apetrakantsika eto dia ampiasaina. Dia ohatr'izay no hôtely. Dia ohatr'izao koa zany ny atao amin'ny salon ohatra ny na misy voninkazo dia misy ny sarin'ny Maria sy Jesoa, dia misy ny baiboly ity boaty ity moa zany misy voninkazo ohatry ny voninkazo-ny Masomaria sy Masina Josefa, dia ato no misy ny rosery dia ny efitranonay zany misy ny fomasin'i Jesosy sy fomadio Maria ohatr'izao ihany koa izay apetaka amin'ny rindrina. Dia ohatran'izao indray zany ny ataon'ny lofandriana, afaka ataonao raha manana table de nuit kely ianao na misy toerana kely malalaka eo amin'ny lofandriananao, dia afaka asianao zavatra vitsivitsy eo nezy zany ity zany misy sarin'ny fomasin'i Jeso sarin'ny fomasin'i Jeso io moa tamina calendrier izy io, efa lany daty ilay calendrier, dia nitapahana fotsiny dia natao tanatin'ny fitoerana sary misy ny ranomasina, misy hazo fijaliana kely, dia misy ny rosery dia misy baiboly moa eto fa ity baiboly ity zany baibolin'ankizy dia izy ity tia nataoko eto satria rehefa amin'ny alina dia manantona eto ny ankizy dia mamaky ny zareo momban'iny. Misy boky hafa koa zany ny ankizy fa arakarak'izay tian'jareo vakiana, matetika zareo koa tia mamaky boky momba ny olo-masina dia vakianan-jareo amin'ny alina. Dia izao koa tsy dia hoe voatery mividy zavatra foana zany koa ianao fa afaka manamboatra koa raha ohatra ka afaka manao ohatranahy zao tsy hoe artiste be fa mba nanandrana fotsiny sao dia nanamboatra an'ity fomasin'i Jesoa ity dia ny fonomasina Josefa dia ny fomadio Maria. Izy rehetra moa zany ny fianakaviana masina dia afaka ataonao amin'ny rindrina tsara, atao amin'ny salon na ao an-tranonao. Dia izay ara ny azoko naroso androany dia misaotra antsika rehetrarehetra nanaraka ny horonan-tsary iny dia raha nisy ny zavatra nahaliana anao na tianao halalana bebe kokoa dia manasa anao mba hamangy ny roy eo amin'ny katôlikamalagasy.com ary koa afaka manaraka Facebook koa ianao amin'ny katôlika MG, dia ny YouTube ao amin'ny katôlika malagasy 9539. Dia misaotra antsika rehetra ary ho amin'ny manaraka indray dia mbola maniry ny ahitanao anaraka ny video izay mbola ho avoakanay. Dia samy hotahian'Andriamanitra daholo isika rehetra, dia ny tompony momba antsika rehetra sy ny fianakaviana rehetra.